efa ndresaka ny zava-mitranga eny anivon'ny anjerimanontolo izay ihany isika lanonana rososina no notanterahana teny anivon'ny université n'Antananarivo tamin'ity andro-androany ity. Voalohany tao anatin'izany ny fanokafana hetsika iray antsoina hoe Paul Stage Job. Faharoa kosa dia ny fiverenan'ny fisokafan'ny radio ny université. Anisan'ny olana ho an'ny tanora mahavita fianarana ny fahasarotana amin'ny fitadiavana asa. Entina hanampiana azy ireo, indrindra no nanomana ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny hetsika Paul Stage Job. Lara-pamiana ho an'ny gouvernemanta ny tanora ho ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny Dr Cool Roger nandritra ny lanonam-panokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika Paul Stage Job. Ilainy Madagasikara loatra n'izao fotoana izao ny mpianatra sy tanora matianina ary mamokatra ka tsara raha mifarimbona be kokoa isika mianakavy amin'ny fampiofanana sy ny fanofanana azy ireo. Natao ampifanenana ny tanora nahavita fianarana sy ny orinasa manana tolotr'asa ny hetsika. Orinasa maro no mandray anjara amin'ity hetsika tanterahana eto Ankatso. Ho an'ny orinasa tserasera Telma izay anisan'ny mpanohana ny hetsika dia misy ny asa tolony mandritry ny hetsika. Izay nanoanana an'ity hetsika ity ahafahanjareo mahita hoe ahoana ny fomba hitadiavana asa amin'ny orinasa raha mbola vao nivoaka ny université ianao na mbola vao mitady stage fotsiny ary. Izay ny tena antony mahatonga anay hanoana an'ity androany. Taon'izay eo amin'ny roanjato eo ny olona miditra miasa amin'ny Telma vaovao isan-taona. Netina eto amin'ny Paul Stage Job zao eo amin'ny stage eo amin'ny 20 dia asa conseiller client ianatsiny amin'ny fiteny vahiny eo amin'ny 30. Izany hoe ny orinasa Telma manana tanjona voatra ny tanora malagasy. Ankoatr'izay, entina hanatsarana ny fifandraisana sy ny serasera eny amin'ny université. Niverina ny sokatra nanomboka androany ny radion'ny université izay eo amin'ny 700 MHz. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny ambasadin'ny Chine sy ny Beoane na fahananana tanteraka izay. Na ny fisian'ny hetsika Paul Stage Job na ny fisokafana indray ny radion'ny université dia midika fa matra ny fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina hoy ny ministry ny fampianarana ambony. Efa nosokafana ety amin'ny fampianarana ambony ary izao ny varavara ny fiara-miasa ka dia manantena izany fa santatra mbavarany fotony ihany izao fa ny manetra be dia mbola ho azy. Mankasitraka nareo tombo. Raha ny nambara filohan'ny université dia hivoaka tsirairay ihany koa ny gazetin'ny université.